Iresaka vetivety taranjazakazaka fiarakodia araky ny fantatra sy ny vokatra dia vita totosa tamin'ny farany herinandro teo ny fiadian'ny tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranjazakazaka fiarakodia sy ny dingana fahavalo tamin'ny fiadian'ny tompondakan'i Afrika. Ekipazy malagasy Bomas Bertin no vohosotra voalohany tamin'izany faninanana izany. Tamin'ity herinandro ity ary dia nisy ny fisaorana sy ny hetsika nataon'izy ireo ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanohana azy ireo. Mazava be moa zany ho an'ny Team Bertin tamin'ny kasikanin'ny rime iny le international de Madagascar moa zany natao hoe rime dia nahafapo ny vokatra, nahafapo ny fiaraha-miasa tamin'ireo mpanohana rehetra zany izay singaniko manokana eto ny Shell Helix sy ny Air Madagascar sy ny mpanohana hafa zany izay ataoko hoe tsy nanadino ary nametsaka foana ny image sy ny marque ny ataoko hoe toerana misy an'ny Team Bertin. Mazava be le izy hoe matombotsika nanomana an'ireny saison 2014 reny tsy ho an'ny rime marery ihany fa na ny championnat de Madagascar ary fa titre anankiray azo teto Afrika zany ny rime iny dia iny moa no ohatrany hoe vohitsika zany amin'izao fotoana izao satria voninahim pirenena ny taony damosiny izy iny ary malagasy dia nirere satria malagasy no nandrobaka izany araky ny teninay tamin'ny fotoanandro tamin'ny raisiny Andriamatofolo Rajaonarimampianina zay dia niteny zay ary namedoky azy tsy maintsy hiezaka ny ary voninahim-pirenentsika dia tanteraka somatsara zany ary arabaky teny etona dia manamafoana amin'ireo mpanohana sy ny fisaorana zany atolotra satria navita reny saison reny ho an'ny Team Bertin dia mbola mitady fanohanana sady ho an'ny saison 2015 mba hahafahana mbola manohy sy mametsaka ny toerana izay misy atsika ampoan'ny vahiny ngamba ny fahitana an'ireny parc automobile ireny ampoan'ny vahiny ny fahitana ny fahaiza sy ny tsaika efatsika malagasy ampoan'ny vahiny izay ataoko hoe ny fandrindrana sy ny fanomanana an'ireny atao hoe rallye international de Madagascar reny na ho an'ny fédération sport automobile zany na ho an'ny concurrent nampandray anjara na ho an'ny ataoko hoe mpanohana teto toerana na ho an'ny ataoko hoe fireneny iray manontolo mihitsy ny indrindra satria vita somatsara iny ary totosa somatsara mifampisaotra amin'ireo hery velona rehetra izay ny fanometanana na ny force de l'ordre izay tamin'ny resaka sécurité ny officiel sy ny ataoko hoe ny délégation mafonja avy amin'ny FIA Afrika tonga teto Madagascar ary indrindra ny fitondrana foibe ny présidence ministère des travaux publics sy ny ministère des jeunes et sport. Etona dia Team Bertin dia vonona manakariva hiaro sy ametsaka tsara n'izany atao hoe rallye eto Madagascar zany satria anaram-boninahitsy reny dia hoarovana somatsara manamafy satria tamin'ny 2012 azadiny fa nahazo ny rime 2012 ny Team Bertin 2014 indray ty mbola azo ny Team Bertin indray ny rime 2014 endrika anankiray zany ampisehoana sady hoe niezaka zay niaro ary matoa misy mivokatra dia noho ny préparation sy ny ataoko hoe fahaizana mandray sy migerer reny rallye reny amin'ny ankapobeny.